Jeneraly Lilson izay governoran'ny faritra Sofia miaingany indray ny fanaratsiana sy ny fanosoram-potaka azy fa namiratra eran-tany ny rahalany ary manakaiky ihany koa ny fanovana mikambana eo anivon'ny gouvernemanta ka izay noho ny heverin'ireo zay mpanara-baovao no antony nahatonga an'izay fanosoram-potaka sy ny fanaratsiana azy izay ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadindro ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanosoram-potaka any General Lilson no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndaolo ho resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto any Antsy lehilahy matanjaka hita faty anaty ranomasina farafangahely iny efa hatramin'ny alina no voalaza ho nisotro toaka ity lehilahy ity izay nandalo tany amin'ny anabaviny izy io ary nosakarana tsy voaka ny trano intsony fa tsy tana izy tao anatin'izay ary mbola nandeha ihany vaovao ratsy anefa nore tamin'iny andro ny 20 Mey 2024 hita faty nitsingevana ambony rano ankaiky ny fivarotana kakazo bazary malahelo farafangahely fokotany Antafiantsivaka na Antafiampatsa commune urbaine Antsy ity lehilahy ity nakarina sy nanaovana fitsirihana teo masony mpitandro filaminana sy ny fokon'olona izy taorian'izay tsy nahitana ratra ny vatany fa sempotra tao anaty rano no niheverina ho nahafaty azy raha ny fanazavana nataon'ny mpitsabo izay nitsirika an'ity razana ity hatrany ka ny afatra rehefa mamo dia mba mahaiza ihany mipetraka fa aza faly ny hanohitra fotsiny amin'izao ny zavatra izay tenenin'olona fa indraindray izay ianao mihevitra no ho mafyloha izay dia mety hiteradozanao na ihany koa hiteradoza ho an'ny hafa any Antsy hatrany hanjay anjara amin'ny fifaninanana tanàna madio sy mahatehonina tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 7 Mey 2024 fa ho tanterahana manerana ireo faritra 420 ao Madagasikara ny fifaninanana fanadiovana sy ny fanatsarana isaky ny renivohim-paritany tsy diso anjara amin'izany ny faritra Sofia amin'ny alalan'ny commune ambonivohitry ny Antsy izay efa nanambarany fahavononany amin'ny fifaninanana ary vonona ny handrobaka ny larana voalohany ao Madagasikara efa nisy raha teo ny fikandoha sy ny dinikasa ny arahany herivelona rehetra any amin'ny faritra amin'izay fanatanterahana izany fifaninanana tanàna madio izany miantso ny vahoaka rehetra hanaraka ireo lamina sy fepetra ho raisina mba hatratrarana ny tanjona dia ny tanàna Antsy madio sy mahatehonina hoy ny governoran'ny faritra Sofia hatrany mety hisy araka izany ny fanadiovana sy ny fanesorana ny korontana feno loto sy olona mivarotra ao anatin'ny jardin izay misy roa ao amin'ny Hauteville ankaiky ny BNI sy BFV ary ireo mpivarotra sy ireo manao hetsika aktivité anaty lalana sy anaty lalana izay natokana ho an'ny mpandeha tongotra mba hisy ny fahadiovana sy filaminana ny tanàna ankoatr'ireo dia hisy ny fanadiovana faobe sy iraisam-pokotany ho fiatrehana ny fetim-pirenena 20 Jona 2024 ho avy izao andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha fanosoram-potaka any General Lilson René de Roland izay governoran'ny faritra Sofia iny fantatr'ireo mpanohitra sy mpomba ny fitondrana ankehitriny fa anisan'ny generaly manana ny maizy azy ary mahavita zavatra goavana tsy vitan'ireo miaramila na zandary mitovy azy na eo amin'ny lafiny fampandrina ny fahalemana na eo amin'ny lafiny arapolitika ny General Lilson René de Roland izay governoran'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao matoky azy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary mafiorina ny fandraisana eo amin'izy roa ka tsy zakany sasany izany rehetra izany ny tombo ny herin'ny fandraisana sy ny famitokisana eo amin'ny sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta taoriany fahazon-drahalahy ny amboara goavana eran-tany amin'ny fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana tamin'iny herinandro iny tsy karatra nefa tamin'ny andro ny alatsinainy 20 Mey 2024 fa manomboka sahady ny fanaratsiana sy ny fanosoram-potaka azy
mba hanakonana ireo zavatra tsara izay vitany sy fampirantiny zandriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay herinandro taorinany faninanana. Izay ile toetsaina sy fotom-pisainana lomorona ka mila ovaina raha ho an'ny malagasy. Tsy mahazaka namana misongadina amin'ny zavatra tsara ka mitady izay hanimba sy amtehana azy noho ny fitiavantena tafahoatra kanefa anjaran'olona tsy anjaranao tsy anjaran'olona koa fa zanahary mandahatra raha jiaby. Mianara tsara amin'izay mahazo amboara tahaka ny zandriny. Manaova ezaka amin'ny fampandrinan'ny fahalemana amin'izay mahazo galona jeneraly hoy ireo olom-pirenena izay zanaky ny faritra Sofia naneho ny fanohanany any jeneraly Licence René de Roland sady nilaza fa manakaiky indray angamba ny fanovana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta matoa raikitra indray ny fanosoram-potaka sy lainga hafahafa momba ny jeneraly amin'izao fotoana izao. Eny izy ty moa zany tsy voandroany no nahitana an'izay resaka mandeha etsy roa mahakasika an'ireo olom-pirenena indrindra fa ireo olona izay misehatra eo anivon'ny politika sy ireo lehibe ny mpitandro ny filaminana izay ataon'ny olona izay manohitra ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao. Fa io zany tsy misy tokony ahagaga intsony ny zavatra tahaka an'izany satria zavatra efa fanaontsika foana manko izay rehefa misy olona ka hitady isongadina dia iny fa tonga ny fanaratsiana isan-karazany mba hisongonana sy mba haminganana an'ilay olona izay hoeverintsika ahavita azy nefa dia raikitra avokoa izay fomba rehetra iseho ny fialonana isan-karazany izay. Ny hazo lava moa halandrivotra hoy ny fitenenantsika izay ary matoa anao zay be mpanentsika dia midika fa tena efa lasalasa anao zay satria ny mpanentsika moa tozoro any aorina araky ny volazantsika matetika izay foana fa ilay enjehna dia lasa loha foana. Ka noho izany tohizo ireo ezaka izay tsara efa vita ary amafiso hatrany hatrany izay hezaka amina herim-po sy heran-tsaina ary ihany koa ny fitiavan-tanindrazana izay fa ny tsara ho vita dia ny tantara foana no hitsarany tsirairay ao anatin'izay tsara vita izay ary ninona ny fanaratsiana sy ny fanosoram-potaka etsy roa fa io tantara io ihany no mamaly sy mitsara an'izany rehetra izany na dia tsy mila fanazavana sy tsy mila dera sy laza avy amin'ny tsirairay aza izany tsara rehetra atao izany. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino fo ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.